maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Saotra ny tompontsika ry avako fa afaka indray miara-miombona amin'izao maraim-baovao izao ary ao anatin'ny akatoko ny Paska ihany koa isika efa manakaikikaiky izany fotoan-dehibe ny fiangonana izany ao anatin'ny kare miatrano moa isika ary ilay loha hevitra izay rahantsika miombona miaraka amin'ny mpino FJK mamanera-tany dia ny hoe mitarika amin'ny fandinihan-tena ny tompo. Homanintsika mpialan-tanantsika ny salamo fa 5:20 andininy fahadimy ka hatramin'ny fa-3:10. Salamo fa 5:20 andininy fahadimy ka hatramin'ny fa-3:10. Ary ny hira 7:100 ao amin'ny firana FFPM. Salamo 5:20 andininy fahadimy ka hatramin'ny fa-3:10, hira 7:100. Dia aritsika ry avako iaraka isaotra sideran'ny tompo, iaraka iredona ny salamo eo am-pitsanganana. Iombonantsika ary zany ho fiderana azy manao hoe: Andriamanitro, ianao mahalala ny fahadalako, ary ny eloko tsy mba miafina aminao. Aoka tsy homenatra noho ny amiko izay miandry anao, Jehovah tompony maro. Aoka tsy ho very hevitra noho ny amiko izay mitady anao, ry Andriamanitra ny Israely. Fa noho ny aminao no hitondrako latsa, safotry ny enatra ny tavako, nefa vahiny amin'ny rahalahiko aho. Eny, oloko azy amin'ny zanaky neny aho, fa ny firehetako ny amin'ny tranonao naharitrainay, ary ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tamiko. Nitomany sady ny fahadihaninao dia nanao latsa ho ahy izany. Lamba fisaonana no nataoko fitafiko, dia efa ambety teniny tamin'ny reny aho. Miresaka ahy izay mipetraka eo am-bavahady, ary ataon'ny mpisotro toaka ankira aho. Fa izaho hivavaka aminao amin'ny andro fankasitrahana Jehovah, dia aminao Andriamanitro no ny haben'ny famindramponao. Valio aho araka ny hamarina ny famonjenao. Hivavaka isika. Midera mankalaza manome voninahitra anao zahay, ry Raitsytoa, ry Jesoa Kristy mpamonjy anay eo, ry fanahy masina mpanazava ao. Fa lehibe ny fitiavana ao anay, misaotra satria na dia tao amin'ny voninahitra aza ianao, indro fa nanantona anay olombelona mpanota, nanavao ny fifandraisanay aminao, ary izany dia no tanterahanao tamin'ny aretanao hatramin'ny fahafatesana. Nitsangana ianao ho santatra izay efa nodimandry, ary izany koa no fanantenana vaovao anatinay, ny azonay fiainana mandrakizay. Ankehitriny Tompo, miariary eo anatrehanao ny tsy fahatanterahanay, na dia efa nataonao anay azany famonjeny dehibe izany, manota mandrakariva izahay, na tamin'ny teny na tamin'ny fihetsika, na tao am-potsy miloaka. Mifony izahay Tompo, fa tsy marina eo anatrehanao. Diovy izahay mba ho hafa-keloko, sasao madio mba ho afa-pahotana. Ary inonay fa ianao dia marina amin'ny teninao izay manantona dia tsy mbola avy mihitsy. Dia ho aminay ny famindramponao, araka ny teninao fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, nyzany nampaharetako ny famindrampo anao. Dia raisinay amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ary ny famelan-keloka izay atolotra ao anay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompo. Ary inonay fa manavao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao, ary keo amin'ny alalan'ny teninao izay mofonaina mitondra fiainana ao anay. Ary raha hovakiana izany dia ianao amomba fanahy masina ahatakarana izay lazainao sy mbola hotoriana aminay ihany koa, dia amomba mpanomponao anie ianao Tompo, mba ny sitraponao no voalaza. Anao ny voninahitra mandrakizay iray zanaka fanahy masina. Amen. Filazany tsara araka ny Marka 10 andininy fa-5:30 ka hatramin'ny fa-5:70. Marka 10 andininy fa-5:30 ka hatramin'ny fa-5:70.
rehefa hita izao amaky azy amin'ny anarany tompo. Ary Jakoba sy Jaona zanaky Jebedio nanatona an' Jesoa ka nanao taminy hoe, mpampianatro, tianay mba hataonao aminay izay angatahanay aminao. Ary izy taminy, inona moa no tianareo ataoko aminareo? Dia hoy izy mirahalahy taminy, mba ekeo ny ipetrahanay ny anankiray eo amin'ny ankavananao, ary anankiray ho eo amin'ny ankavianao any amin'ny voninahitra. Fa hoy Jesoa taminy, tsy fantatrareo izay angatahanareo. Hainareo va ny sotro amin'ny kapoaka izay sotroko, na ny atao batisa amin'ny batisa izay anaovanay batisa? Dia hoy izy mirahalahy taminy, hainay izany. Ary hoy Jesoa taminy, raha ny kapoaka izay sotroko dia hosotronareo ihany, ary ny batisa izay anaovanay batisa dia anaovana anareo ihany. Fa ny hipetraka eo an-tanako ankavanana na eo an-tanako ankavia kosa dia tsy ahy ny hanome izany, fa izay nanamboarana izany no homena. Ary noho nandre izany izy folo lahy dia tesitra noho ny nataon'i Jakoba sy Jaona izy, fa Jesoa ny antso azy hanatona azy ka nanao taminy hoe, fantatrareo fa izay ekeny jetilisa ho mpanapaka dia mampanompo azy, ary ny lehibeny dia mifehy azy. Fa tsy mba toy izany aminareo, fa na iza no te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo izy, ary na iza no te ambony eo aminareo dia ho mpanompon'izy rehetra. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina, fa hanompo ka hanolotra ny ainy ho avotra isolo ny maro. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho aminareo hatrany ry havako ny fahasoavana. Amen. Anio alatsinainy 17 ny volana Martsa moa dia io no mofinaina izay voalahatra ao amin'ny karatra mofinaina anjarantsika amin'ity anio ity. Ary hitantsika fa i Marka no manoratra ny filazany tsara. Marka dia iray amin'ireo mpianatra izay mpanaradian'ireo apôstôly izay voatantarany amin'ny asan'ny apôstôly, ary mpiara-miasa akaiky amin'ny apôstôly Petera sy ihany koa amin'ny apôstôly Paoly. Ary ity filazantsara ity raha ny mpandinika maro no mamaritra azy eo anivon'ny tantarany atao hoe fandrafetana ny testamenta vaovao, dia izy no voasoratra voalohany eo amin'ireo filazantsara efatra. Ary raha mijery azy amin'ny ankapobeny isika dia hita fa izy no boky manify indrindra amin'ireo filazantsara efatra ireo. Ao anatin'izany dia tsaroantsika fa rehefa miresaka nytony filazantsara itony dia vanim-potoana tao anatin'ny mahamaivay no nanoratana azy, satria efa niverina ny voninahiny any amin'ny raha-ololanitra ny tompo, ary efa nijoro ny fiangonana voalohany tamin'izany fotoana izany rehefa nilatsaka ny fanahy masina. Tsy mora ny ady sarotra izay natrehan'izy ireo, fa eo natrehan'ireny zavatra ireny dia mirorosaina ny mpino kristianina sasany izay tsy mba niorina tsara tamin'ny finoana, fa ahoana marina ary ity zavatra rahantsika ity, fa iza marina moa iny Jesoa iny. Ary misy manaraby ety ivelany, eo ireo fivavahana izay natanjaka tamin'izany, izay mpanenjika hatrany an Jesoa sy ny mpanaradia azy ka nanombo azy tamin'ny hazo fijaliana. Eo ihany koa ireo jentilisa izay tsy mandray ny filazantsara, dia teo no nanomboka nitsiro ny hevitra hoe andao raketina antsoratra ny tantaran'i Jesoa mba ho rakitra ho an'ny taranaka any aoriana, sady ho vavolombelona ny famonjena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalany nahafatesany sy ny tsanganany. Ary ity filazantsara raka Marka ity dia miavaka amin'ireo filazantsara efatra ireo, satria manana ny foto-kevitra teolojika ijoroana izy. Raha itsika zany zao mandinika an'ireo filazantsara ireo any am-panombohana dia misy zavatra maro samihafa, samy manana ny fomba hitondrany ny fitantarana azy. Ny amin'ny Marka raha mahatsikaritra ianareo, tsy mba misy an'ilay filazana
ny amin'ny firazanany Jesoa le mitanisa hoe ary taranaka avy amin'izao na zao na zao dia tonga hatreo amin'ny Josefa sy Maria dia io no nahatonga ilay Jesoa zay mpanjakan'izao tontolo zao. Tsy mba mitantaran'izany izy, karazana tetiarana andriana teo amin'ny tontolo mpiaramonina jiosy. Satria nahoana? Satria ny Jesoa zay tantarainy ity marika ity dia Jesoa maka endriky ny atao hoe mpanompo. Ary zay indrindra no voalazany ery amin'ny 5:7 fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba nina ozy mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo maro. Ary jereo tsara fa matoa izy tsy nametraka an'izay filazana ny firazanany tompo zay amin'ny mahampanompo mpanompo dia tsy ilaina loatra ny atao hoe identité. Tsy mila faritana mazava hoe avaiza mariny ity dia izy niteraka azy na ohatran'izao, fa tonga dia ny asa no nanomboana ny fitantarana satria ny mpanompo dia faritana amin'ny alalan'ny asa. Zay zany amin'ny ankapobeny raha atao jeritolika kimaikimaiky ity filazany tsara araka ny marika ity. Fa eto amin'izao toko 10 zao raha etsy amin'ny andininy vitsivitsy etsy aloha etsy manomboka eo amin'ny 2:30 dia nisy ny filazany Jesoa fahantelony ny amin'izay tsy maintsy hiaretany ny amin'ny lalany ny azo fijaliana. Nambarany mazava hoe indro hiakatra ho an'i Jerosalema isika ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ho elohan'ny faty izy ka atolotra ao amin'ny jetilisa ary hanao azy ho fimehezana ireny sy handrora azy hikapoka azy ary hafaty azy. Zany ny zavatra nambariny tamin'reto mpianatra izay mpanaradia azy reto. Inona nefa ny zavatra nitranga? Tsy dia nahoan'ny mpianatra loatra ny hevitra lalina izay tiany ny tompo resahana aminy hoe hijaly ene ity olona izay hitanareo ao amin'ny fahefana ity manasitrana amin'ny marary, manao karazana fahagagana maro samihafa. Fa ny mahamaika reto mpianatra ireto, io zao tantaran'i Jakoba sy Jaona, raha ho faty Jesoa dia asandratra dia ho mpanjaka ny Israely, ary rehefa ho mpanjaka izy dia hanamboninahitra. Andehantsika hangataka aminazy hoe andao mba hiara-manamboninahitra aminy dia ianao eo ankavanana dia za eo amin'ny ankavia. Zany ny kajin'olombelona zany. Ary izay indrindra no mahatonga an'izao perikopa izay anjarantsika izao. Ka ny zavatra ampitondrain'ny tompo antsika amin'ny alalan'izao soratra masin'izao dia zao hoe eto manko izao miendrika fangatahana le izy. Zany hoe rehefa mangataka tsika dia toy ny hoe mivavaka amin'Andriamanitra. Dia ataontsika tahaka an'izao le izy hoe mivavah ka fantaro izay angatahanao. Mivavah ka fantaro izay angatahanao. Eo amin'ny 9:30 dia zao nambaran'i Jesoa tamin'ireo lahy izay nangataka izany taminy hoe tsy fantatrareo izay angatahanareo. Zany hoe mangataka zavatra zay tsy antonona azy akory, mangataka zavatra zay to fafinaretan'ny saina ihany ary maneho an'ilay filana ao anaty, satria resaka toeram-boninahitra no resahany eo. Jesoa etsy aloha etsy manoro azy ireo fa hihetratra amin'ny fahafatesana amin'ny fijaliana fampijaliana lalina alaim-baraka ny tenany raha hitondra zany atao hoe famonjena ho an'izao tontolo izao zany. Fa nefa ny an'i Jakoba sy Jaona toeram-boninahitra no tadiaviny. Tsy dia zava-dehibe amin'ny loatra ilay lalan'ny azo fijaliana izay tsy maintsy hiaretan'ny tompo mba ho fanavotana azy, mba tsy ho melohana noho ny lalàna, tsy melohana noho ny fanandevozan'ny ota, fa ho amarinina kosa noho ny amin'ny finoana an'i Jesoa. Zany ry havako dia toe-pontsika olombelona, eny fa na dia amin'ny vaninandro ankehitriny aza rehefa mivavaka amin'ny tompo ka mangata-javatra mandrakariva ny mahamaika antsika dia ny zavatra ny tany, ny zavatra izay mandalo, zavatra milaza famirapiratana. Zany moa malaza le fisandratana, prospérité. Ary na ny teolojiana aza dia nany mirona amin'izany hoe théologie de la prospérité. Fa zao hoe hevero izay angatahantsika, move tsapantsika fa ny tompo dia nanolotra ny ainy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izany indrindra no nanantsika fiombonanaina aminy, fifandraisana tsy tapaka aminy amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka. Ka rehefa mivavaka isika, fantaro tsara inona ny zavatra tokony angatahantsika mba hananantsika fifaliana, fiadanana ao amin'ny tompo.
mba tsy hanao tahaka ny Jakoba sy John neto hoe resaka voninahitra mandalo no mahafaly azy. Ny an'ny tompo anie dia mazava ny teniny hoe zao lambarany fa iza moa aminareo zay ray raha angatahany zanany mofo no amme azy vato ary raha angatahany hazandrano no amme azy maingo ka hosolon'ny hazandrano na keo hoe menarana hosolon'ny hazandrano kanefa ny rainareo zay any an-danitra dia malala zay mahasoa anareo. Ka isika indraindray mikendry zavatra goavana be zay tsy hatonona antsika akory, zay tsy mahasoa antsika akory, kanefa ny tompo dia efa mahalala zay mahasoa antsika. Zao ary noho izy hoe fantaro tsara zay tokony angatahanao amin'ny tompo mba tsy hanantena tsy valim-bavaka ianao. Zay mahalaza azy. Mba tsy ho diso fanantenana ianao hoe nangataka aho kanefa tsy nahazo valim-bavaka tamin'ny tompo. Dia ataovy mivavaka ary fantaro tsara hoe inona ny tokony angatahako ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka mahasoa ahy. Fa ny zavatra faharoa dia zao hoe mivavah ka mianara an Jesoa. Mivavah ka mianara an Jesoa. Jesoa eto dia mampianatra ireto mpianatra ireto ary tsy Jakoba sy Jona ihany fa satria ny adefitra moa ny 10 ambiny 12 izy dia ny anankiroa nanao ny fangatahany dia tezitra mafy ny 10 ambiny satria zavatra manahirakirana mety atezitra ny tompo no zavatra angatahany izy ireo. Kanefa noho nandre izany ny tompo nahita ilay ady hevitra teo satria ireo koa dia miady zay ho lehibe ary misy andin-tsoratra masina hafa koa milaza an'izany miady zay ho lehibe ireto mpianatra ireto satria nahoana? Satria izao ny fiheverana tamin'izany dia hoe zany Jesoa zany Mesia zany zay hosorana ho mpanjaka ny Israely dia hanorina indray fanjakana Israely zay torotoro teo ambany vahoan'ny fanjakana Romanina. Ary io Mesia io no hanorina indray fanjakana Israely mba haritra mandrakizay ary mihoatra lavitra noho n'ilay famirapiratana tamin'ny fiandrianan'ny Davida mpanjaka. Ary fiheverany reto hiara-mboninahitra amin'ny tompo izy, hiara-manam-boninahitra amin'ny tompo izy rehefa ao amin'ny fahefany indray ny tompo amin'izany fitrandratra ny tompo izany. Zao anefa nambaran'ny tompo hoe raha misy mpanapaka eken'ny olona dia zao nefa ny antony ireny dia hoe hampanompo ny tenany ihany. Zany hoe mifidy mpanapaka ny olona satria mba ho hampanompo an'iny mpanapaka iny. Ianao indray ny lasa hanompo azy. Ary tsy zany ve ny hitantsika ny amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny. Raha misafidy isika mpanapaka anankiray anivon'ny fiarahamonina, isika manjary manompo azy. Fa ao amin'ny tompo tsy mba izay. Isika raha mifidy an' Jesoa ho mpanapaka amin'ny fiainantsika, mifamadika ny rasa. Dia zao nambarany hoe ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompona fa mba hanompo. Isika nefa misafidy azy mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Kanefa fanetretena lalina nataon'ny tompo hoe ho mpanomponareo anie ny antony atongavako, ho mpanomponareo anie ny antony famonjeko. Ary jereo fa mandrakariva eo foana ny tompo ao amin'ny famindram-pony. Isika manao zay tiantsika atao, manao ny safiditsika, ary na mivavaka ary isika dia ny tiantsika ihany no kendrentsika. Fa lavitra tsika zay mahasoa ny fiainantsika, mahasoa ny hafa ho fampandrosoana filazany tsara. Ary adinontsika fa ny tompo zay ekentsika ho tompontsika ne ka nanetry tena hatramin'ny fahafatesana. Ary zany indrindra no toe-po tokony ananantsika ry havako raha mivavaka isika dia mianatra an Jesoa nanetry tena. Nafoy ny toeram-boninahitra, tsy nataony ho zavatra ny fitoviana endrika tamin'Andriamanitra, no fohanany tsy eo mihitsy izany tamin'akany ny endrika mpanompo araka ny ambaran'ny apôstôly Paoly. Fa nidiny izy teto amin'izao tontolo izao ho faty ho solon'ny fampijaliana zay tokony hahatra amintsika, afaka amin'ny fanandevozan'ny ota isika, vita fihavanana indray amin'ny tompo ary manomboka eo manana fiainana vaovao tsika ao amin'ny tompo. Ao anatin'izao karemy izao ry havako, fandinihan-tena mety indrindra izao hoe manahoana reny fomba fanaoko rehefa manana fiainam-bavaka aho, rehefa mifandray amin'ny tompo aho. Le zavatra faniriana hoeto amin'ny zavatry ny tany ihany ve no mahasarika ahy, sa zay tena mahasoa mba hananako fifaliana maharitra mandrakizay, mba hananako
fiainana mandrakizay, ary izany dia ataoko amin'ny fanetretena lalina ary koa amin'ny fanompona ny tompo. Mazoto mandrakariva aho mianatra ny toe-pony Jesosy manetry tena, mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Ary izay raha teo no maneho an'izany hoe tena fitiavana izany, mora fo sady be famindram-po, tsy mora sositra. Dia miantso antsika ny tompo ry havako amin'ny alalan'izao tenin'izao hoe ndetsika andinika ny tenantsika eo anatrehan'ny tompo, ndetsika hanavao ny fomba fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny fomba fivavakintsika, mba angataka mandrakariva ny zavatra mahasoa antsika, ary mba tsy hovariana amin'ny zavatra ny tany araka ny lazain'ny epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly, raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra isika. Fa antenao ry havako ny fiainana mandrakizay, tsy miandry ny fahatongavan'ny tompo eny amin'ny raha olo-lanitra fa ho tanteraka ny fiainana mandrakizay, fa afaka hatomboka an'io araka ny hira izay fantatsika ao amin'ny firana fanampy ny laharana 7:30. Maninona re raha mba hatomboka an'io zany fiainana vaovao maharitra mandrakizay? Le maharitra mandrakizay anie dia mitohy, milaza fitohizana, tsy voafetra ny fotoana, ny toerana, ny lafin-javatra maro samihafa, fa eo foana miaraka amin'ny tompo. Ary ao anatin'izany dia zao hoe ndesika andinika ny tenantsika hoe nanahoana ny fiainantsika miaraka amin'ny Jesosy, na aina netry tena ve isika sa mbola ny reherehany, tsy mba nanao tahaka ny tompo hoe na dia atao hoe tompo aza dia nihetry hatramin'ny fahafatesana. Miarahara miara-dalana amin'ny tompo ry havako, ekeo ny fitondran'ny fiainanao, ary rehefa izy no ao aminao dia izy manolo-tsainanao hoe izao no mahasoa, izao ny tokony lalana dia avinao. Mirary tontolo andro sambatra ary amin'ity anio ity, ary raha mangataka amin'ny tompo ianao, fantaro hoe inona ny tokony mahasoanao amin'ny tompo, ary manetre tena mandrakariva. Ho aminareo any ny fahasoavana an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Vavaka isika. Saotranao zay ry tompo Andriamanitra fa manakarim-pahasoavana tokoa ny teninao, ny teninao izay mampianatra nay zavatra vaovao isan'andro. Indraindray ny tompo rehefa mivavaka izahay dia toa miteniteny foana azy, manao teny maro eo anatrehanao, kanefa ny ao anatin'ny fonay dia fanirian-javatra mandalo ihany, aitraitra ary ho an'ny tenana ihany, fa tsy mba mikendry ny amin'ny fampandrosoana ny filazan'ny tsaranao ihany koa. Ankehitriny ary indro atolotra eo anao ny tenanay, amasino re, ary raha mianatra anao zahay Jesosy, tsy hainay zany raha tsy hainao mihitsy no ao anatinay. Hay anetry teny izahay amin'ny zavatra rehetra, tsy mba hirehare, tsy hikatsaka voninahitra, fa kosa ianao Jesosy efa manam-boninahitra, be voninahitra, izay miara-monina aminay isan'andro, mahatonga anay amirapiratra eny amin'izao tontolo izao, ka tonga anay ho fahazavana sy fanasana izao tontolo izao. Atolotra eo anao ny tontolo andronay, mombanay ianao fanahy masina, aza miala aminay ianao, ho fiombonanay, akambanay zany amin'ilay nampianaranao manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasindrany ny anaranao, ho tonga any ny fanjakanao, atao any ny sitraponao hoe ty atano tahaka ny any an-danitra, meo anay an'io izay hanina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, manafanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ry havako ny tsodrano izay omena sy atolotra anao amin'ny anaran'ny tompo, fa ho tanterahany aminao izany. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
amen.